toko lasy toko vavy dia mbola faly miarabanareo any tokantrano any tenanay ny fandaharana debatsika debanao no arahintsika androany fandaharana zay arahana amin'ny filolefitsy na miara-pirenena anjematoa siteny ranjena solony aiko anjematoa siteny ranjena solony aiko miarabanao tonga tsoa eto amin'ny plateau misy anay ya voalohany indrindra moa miarahaba anao andriamatoa Francis Zoukbe miarahaba koa anireo mpanapaka tsy tapaka anty plateau be mpanaraka eto Atuliara ity zany ekanao ta ny raha misy tantana eto Atuliara no anomboatsika ny debatsika androany toy nanjavarava ny Sokileona Ondé betsaka ny fotodrafitrasa betsaka ny rano nahendrika ny viliny Tuliara ny mahaberesaka teto amin'ny tapitanana ny Tuliara dia ny tsy nahitananao tao anatiny zay fotoana nisiany zay raha nisy ta Tuliara eto zay hoy ny fitenenany tanora hoe taiza ianao tamin'ny orany dona marina aloha fa tamin'ny olana rehetra teto atapy-tanànany Tuliara dia teo foana sy teny Ranjena Solony aiko mety misy fotoana noho ny andraikitra zay iandraketako na eo anivon'ny antemera-pirenena na eo anivon'ny continental ma président Union africaine de judo aya na ma vice-président fédération internationale misy fotoana absent izany rehetra zany tompoko dia azoko ambara soatsodrano aho soatsodrano zahay mahatonga an'ireo andraikitra rehetra ireo de eto koa moa miondroka koa isika satria misy namoiny ainy vokatry ny rivodoza sy orambe teto Atuliara teto nafaritany Tuliara zany zavatra tiako ambara de zao tsy mbola nisy namana Francis zany sy teny Ranjena Solony aiko zany niala tamin'ny Tuliara zara tonga teto inano zao nandeha nidina nanampy tsy noho ny mahadepute ahy fa noho ny mahazanaky ny Tuliara zay ary zaho sy teny Ranjena Solony aiko raha politika kosa aloha no lazaina de zaho sy teny Ranjena Solony aiko no azoko ambara hoe lahy matoa ny tanato iny tamin'ny tantara eo satria mbo tsy nisy zao député lany indroa nefa zao fa lany telo fa ao anatin'ny 10 tao zany ho avy zao tsy possible misy député ho lany telo zay malahy matoa tanato fa raha misy afaka mandramy micro nao plateau nao ty mivola zao lay olo zay ka zaho mbola tsy nivarotra ny mahalay matoa député ny tamberina ndraikitra ao anatiny zay mandatelo zay io ny raha misy ino ny vahaolana maika dia maika tokony hataony zany député zany manoloana ny raha manahaka mahazo ny zanaky ny Tuliara za mako tamin'ny voalohany taberina ndraikitra satria natina tsy misy budget koa mba omenany député am'izao fotoana zao tamin'ny voalohany zahay nanao jiro nanao rano rehefa nirongatra ndraiky koa ny resaka insécurité de nanao an'ireny arrondissement reny misy fito nanaovanay poste avancé misy am'ireny fifanampiasain'ny police misy mba niangavian'ny police hoe mba isina fefy le izy satria mitondra arme zahay de am'ty ndraiky koa mboatra fefiny reny poste avancé reny zahay fa rehefa nandinika tsara naorana kely eto Tuliara tena fa manomboky manimba an'le tanàna ary tsy vitan'izany za nidina tany za tsy nijanona tao Kianja Mitafo fa tena nidina tany Zoukbe Francis lozany zao
maloto ny mihafomby eo miaraka amin'olo ao iaby loza ary eto de fa efa manao antso ho antsika tompona ndraikitra rehetra hisy arety raty toy hisy arety raty io tombokon'olo reo fa manomboky loadoaka ao ary mitombo ny isan'ny zaza maty sy ny olona maty eto Toliara am'izao fotoana zao ao amin'ny hôpital be satria tsy vitany hoe mianahatra atsika tsy afaka mitsabo tena fa inaniky zao a ty zavatra ty hiteraka aretina eto Toliara ary izay indrindra nahatonga anay nanapa-kevitra hoe tsisy itsika resaka politika ty fandray fandraitana nanapa-kevitra izahay hoe hividy groupe ngeza be 4 kilomètres hoe am'izay rehefa misy rano dans 2 mois io tokony ho tonga eto rehefa misy rano miandro noandrany io tonga de any andriaka any andefasatsika azy satria any a niveau zéro de izay zany fanapa-kevitra tamberinany ndraiky raha hoe hividy an'io groupe io isika 4 kilomètres hoe handefasana an'ireo rano reo satria non tena tsy olombelona tsony raha tena tanàna misy fanjakana marina isika misy tompona ndraikitra marina ny eto tsy tokony natory 24 heures sur 24 heures reo okipako reo zao tsy matory 24 heures sur 24 heures mandeha manala an'ireo rano reo ary eto koa de mbo miteny hoe misy pompe tapaka ao an-daboly ao satria fefa nalainay le rano miverina teo indray le rano de eto manao antso manjirama mba hijery faran'izay aingana anio pompe reo zany raha volaninao zao fanao da tafiditra am'le resaka siady izay nahabe resaka Toliara teto io aloha maro moa ny olona miteny fa za sy teny rendrena solo ny aiko safidy politika le izy zany safidy tsy hiady satria tsy de misy adversaire ako eto fa raha laiko fa za sy teny rendrena solo ny aiko ny safidy kosa aho aleo za no enjehina satria za raha mamaly an'ireny zavatra tsy marina reny de lasa hoe miady ry zareo za ny safidy tsy isan'izay zavatra fa ny safidy kosa tsy hamaly am'izay mipetraka hoe endrena sy teny satria fantatsy ny vahoaka hoe marina ve zany teny zany sa diso va izay teny zay za zany safidy ho enjena satria ny enjena ne naman'ny Francis aloha ianao tsy hanao maro sare raha nenjika olona zany ka za koa voalohany raha fividianana eto a Toliara voalohany foana aho na tamin'ny premier mandat na deuxième mandat na troisième mandat ka iny tsy hidirako za la resaka social za masamy laza sady za voalohany ampanetsetena za koa faharoa zao fahatelo fa tsy hoe iresaka atsika hoe BGRC manao an'le asa de namanao an'le asa na ny fidy no manao an'le asa de sika no manao azy fa ny akabeazany fanampiko ny Toliara eo ny siady fa eo koa no vola avy aty am-paosiko avy aty am-paosiko zay zavatra zay io inaniky io potiky tanaty hoe afaka miteny zahay ndaotsika samby amoaka chèque 40 millions d'ariary anao handaminatsika tanaty hoe isika mpitondra afaka atao zany zavatra zany zahay mpitondra ia fa zaho tsy tenanarano fa zay mahatsapatena fa zay ny zavatra nataoko hoe volinao anome carburant lotany toy nahota mahamela tena hataonao lasa tsy reny vohitsy ny Toliara tsony Toliara faharoa fa reny vohitsy ny fako lasa vohy pako zany eto mahamenatsy zay ny antony mahatonga hoe tsy jerena politika tsony fa ao amin'ny gouverneur ao misy camion ao amin'ny gouverneur ao misy pelle reny andao zahay koa manan'olona be debe koa hiaraky hiasy eo de andao re atao tongotra miara-mamindry tana miara-mandray sorika miara-minanja andeha anadiovatsika nyty tanany ty io zao cyclone koa mbo ho avy mbo oloza ndraiky anio ka mivavaka isika mba tena fa tsy idirany cyclone tsony Toliara fa tsy zaka tsony resaka jiro le raha zainao tao resaka fotodrafitrasa ny resaka jiro dia nasiany filoham-pirenena resaka tamin'ny fandalovany teto ary nitondrany fanakianana ho an'izay tsy mahita mialatsiny aho averiko ny teniny hoe mivovo zay tsy mahita aiza ho aiza ny fanjaisanao an'izay resaka zay non le izy
voalohany indrindra aloha raha ny isatsika eto Tuiliara tsy mitombona zany resaka zany ny resaka mivovo zany enao filohampirenena zany tsy tokony hiteny mivovo satria inona ny antony tsy azotsika atao hoe mivovo ny piso ny kisoa tsy afaka ataotsika hoe mivovo ny kisoa ny omby tsy afaka ataotsika hoe mivovo zany omby zany tsy afaka atao an'izany fa raha za kosa miteny hoe mivovo ny alika tsy diso zany teny malagasy dikan'izay na tiany filohampirenena na tsy tiany ingay andro Rajoelina na nalika ny vahoaka malagasa rehetra izay tsy nandray aneny jirona koniny izy teto Tuiliara ary ny loza de zao izay vahoaka malagasy io misy ray ao misy reny ao zokinay rehetra zany fomba fiteny mivovo zany de ny alika natao mivovo ka izy tena mifaritan-tsara ianareo tsy nandray izy izy no mivovo donc zany raha 1 million nandray 29 millions malagasy zany mivovo ohatrany alika tao ary zay ny mbola iantsoko anenga andrindrina Rajoelina tsy fahadisoana re tompoko ny mialatsiny am'izany zavatra zany fa hipetsaka amy taranaka faramandimy ary tsy ala satria tsika tsy tamin'ny androny 1990 na 1980 ka verdolo gazety reny fa am'izao fotoana zao zavatra tenenao de hipetsaka mandrak'izay ka ny taranakitsika hitan'io zavatra io ny soloaka tena ane za tany avaratsa tany raha tadidinareo tsara hoe tsy avy amy foko le izy fa nohony afanany foko voateniko le izy ny fona ato amy vahoaka malagasy tsy akory rehefa lidera politika ianao de tsy mifona de mila mifona izy mila mialatsiny izy satria ny oarina raha ohatra hoa 30 millions tsika ka 1 million jirony zaraina de 29 millions zany sokajiny ngay Rajoelina hoe mivovo ohatrany alika kony misy fifinana de resaka vary natao kabary tao ty aloha ho atsika tompona andraikita rehetra eto Tuiliara ty teny ty sy hoan'ny gouvernementa sy hoanareo nanome vary rehetra za manko tsy hanipetraka tao amin'ny kianja mitafo de nijano fa na de nidina teny aho na ny akabeaza ny olona tao de nimenimenina avokoa fa tsisy an'izany vary raigony zany aloha alefa video hijerevan'zareo aza kabariny ingay anjenirina Rajoelina momba niny vary nareo trabona rehetra zay efa fantatra avokoa hoe reto ny lista reto ny anarana efa reo ny fanomezana ho anareo fanomezana isan'ny fanomezana de ny vary tsy fa vary ray kilao na 2 kilao na 3 kilao na 4 kilao na 5 kilao fa vary ray gony isaka ny tokantrano izay no zaraina aminareo tsirairay avy tompolaste vary hitatsika tsara fa ny tenaniny vary eny izy hoe raigony ambarako afaka manao descente miaraka amiko nareo fa nakabiaza ny olona voa rehetra tsy nahazo aniny vary eny raigony zany vandy zany raha ny volaniny ngay Rajoelina amy avary gony ray ka so sanatsia re tompoko so de misy olona namanamana no nomenareo an'le vary ray gony fa andao sika anao zany namana Francis zany asan'ny député zany ro asan'ny député mandeha micontrôle mijery ny asany mpanatanteraka ka afaka jerenany fa tena mimenimena reo oloreo tsy nahazo an'izany vary zany nareo mana lista oloreo koa mana karapanondro izy izy afaka vérifie fa zahay fa tsy nahazo an'izany ary am'izao fotoana zao ny olona tena fanontena ny ena ny olona tsabona non anare amanalina zany idina tena ny resaka politika no idiratsika tamin'ny anao tsy teto dia natao ny fifidiananao zay filohan'ny filakevitsy ny commune ny rombahany atao amin'ny fanoherana izany
plasy tao zany ny zavatra misy am'izao fotoan'izao a hita ombeniombeny a ny fisianao a miaraka amin'ny andriamatoa Razatondra miaraka amin'ny andriamatoa Serge Vitaly azo everina ve zany fa miova an'izay koa ny géométrie politique n'andriamatoa Siteny ato amin'ny faritsy ny Toliara io politika io science io miakatra midina io politika io am'izao fotoan'izao aloha azoko ambara zaho alay matoan'ny politika eto Toliara tsy azo edikevitra zay fa raha misy anotra zay mandray micro hoe izy anatin'ny folo tao vo angambany zay vo isy lay matoa hafa raha tratran'izay zavatra vitako zay hoe intelo lany masolo mapamboaka anao zay folo tao vo misy vo possible zany zavatra azoko lazaina za masamy teny zany Serge Vitaly zany top izy Toliara eto am'izao fotoana zany raha za zany a top raha resaka politique raha misy fifidiana reo direct poajo reo olo reo ka ino tsy nahavy anao nametraka ny Serge Vitaly ho candidat tany nisy fanara tam'izany ny erdika politika ny Serge Vitaly tam'izany sy zao tsy mitovy zao mitovy teo ao géométrie variable ao izy anao teo ny politika miaka midina fa raha miteny isika am'izao fotoana zao Serge Vitaly sy izy moa anarany Razatondra anisan'ny top politique fa na candidatsika iny koa manany mahizy azy satria frérot satria azadinona fa zany 10 000 voix zany ane ngezabe zany a ngezabe zany ka izay zavatra tiako tenenina etoa profoiny zareo 100% lany azony fanoherana ny bureau permanent ny ina moa ty commune ka izay tenenako eo hoe mirary soa anizy telo mirahalahy frérot rahalahy frérot rahalahy Razatondra rahalahy Serge Vitaly io lereo fa mety io tohizinareo amin'io amboarinareo tanato io nareo ro enkinany tanato eto zahay fa nareo koa zao no tanora miakatra am'izao fotoan'izao ary tena top za mandeha tena amy quartier tena hitako hoe le anarany zareo fa miakatsy mihitsy am'izao fotoan'izao ka so de ho tonga koa fividiana de hisy parasitisme tsy halany re raha ilatsaky bakany tsy lany fa za am'izao fotoan'izao de samasamy laza top loatra anisan'ny mahabe resaka andriamatoa Solombava Mahoaka ny resaka base Toliara ny resaka base Toliara am'izao fotoan'izao dia manana dimension internationale ihany satria raha manara-baovao tsika dia anisan'ny tsy nampifanaraka ny andriamatoa Donald Trump président ny États-Unis sy andriamatoa Zelensky président ny Ukrainien ny resaka terra rara ny terra rara moa ho an'ny mpijery atsika dia le resaka monazity izay tadiavina Amerikana ka am'izao fotoan'izao a efa ny alan'ny Australiana ny base Toliara fa ny Amerikana no mitatana ny base Toliara dia ny Energy Fuels ny fanontaniana mipetraka aminao zay azo lazaina hoe anisan'ny manohitra nyty tetikasa ty hoe tsy azo eritseretina ve hoe efa hiampita any amin'ny Donald Trump ny zao fanoheranareo ny base Toliara zao satria fantatra fa dia manampy ny orinasa Amerikana hitrandraka an'io fasimainty io ny Amerikana ahoana ny fahitanao zay io aloha marina ny Energy Fuel zao a no ny vidy an'io base Toliara io fa zavatra azoko lazaina dia voalohany indrindra aloha tsy ara-dalàna ny resaka base Toliara ty taratasiny donc zany a voafitaky ny Amerikana voafitaky ny ingahy Andry Rajoelina
sy voafitaky ny DG-ny base toliara voafitaky ny amerikana ary tsapany toy amerikana satria inona itenenako hoe voafitaky ny amerikana itya omeko anao ty dossier ty cour de compte izy ty fa manina omeko anao am'izay koa base toliara afaka mivérifier sy ny vahoaka malagasy rehetra afaka mivérifier cour de compte magistrat reo olona reo ary anisany référence ny banque mondiale ny FMI ireo cour de compte eto Madagascar ty zay zavatra lazainy cour de compte rehetra tsy azo adikevitra nanambara tao amin'ny cour de compte omeko anao ty zavatra ty tamin'ny 9 juin 2020 rapport ny 2014 hatramin'ny 2018 izy ty fa taratasy io base toliara io tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna dikan'izay forcine fotsiny ataony ingay andro ny rajoely areto amin'ny teny enregistrerareo tsara miteny azy ao satria tsa 1980 tsika zao fa 2024 zay zavatra rehetra teneny mipetraka avokoa raha misy zavatra mahandro an'ity tanànany Tuliary ty aoko ho fantatsinareo fara mandimby rehetra fa nisy an'izany ingay andro indrindra rajoely zay nanao ny décision momba ny base Tuliary nisy an'izany DG ny base Tuliary zany nanao an'io décision io androany tsika tsotsapatsika fa raha misy sanatry ka misy zavatra manjo atsika am'izay tonga saina am'izay tsika mifarana ay tsy misy asa io ay tapaka ranotsika reo ay camion reto mivezivezy eto ay tsy afaka tsonytsika hiditry amin'ny la batterie eto ay nidorana daholo vonina daholo ireo inona mo anaran'tya ireo baobab reo ka hisy fanenenana any avero ka hisy fanenenana tsy tsatra tsony ny ana de misy an'izany ngay andro indrindra rajoely zany nanapa-kevitra nisy an'io DG ny base Tuliary koa nanapa-kevitra zay aloha zavatra teneko voalohany fa izao amy fotoa ialany ingay andro ny rajoely amy fitondrana zay filoha pirenenao mahatsapa tsy mety zay azo atao de azo atao tonga de mampijano any base fa nisy zany naneran-tany rehefa tsy ara-dalàna taratasy ty taratasy ty omeko anao io rapport ny cour de compte io tsy azo ialana tsy manara-dalàna io taratasy io na inoino zavatra holazaina ary farany mba iretsereto any namana Francis ho atsika mpanaraka ny fandaharany Francis ty ho atsika vaoaka malagasy rehetra zany ranobe zany na ny biby na ny zava-maniry eo tsy misy manerana zao tontolo zao de hoy izy namana teorakoto vao zay za hoy mbo mino an'Andriamanitra fa matoa nataon'Andriamanitra hoe io toerana anakiraha io tsy misy manerana zao tontolo zao ny na ny baobab eo na ny biby eo na ny farafatsy eo na ny zavatra mitsiry eo rehetra reo toerana hafahafa eo ka andeha ho robaina satria tsy mana fahefana ny zanaky ny Tuliary andeha ho robaina satria mahantra izahay andeha ho robaina satria hanavotana ny tsy fahaizany président ingay Andry Rajoelina hakany vola de za miteny hoe tsy raha miteny anao mikasika ny président Trump président Trump ny raha niteny momba ny Ukraine mba niteny izy hoe 50-50 mbo nisy koa 500 milliards de dollars ina tafiditra ao anatiny ao de fanampiny fa ity base Tuliary ty rehefa atao étude quantité ny minéral calculena hoe 100
dia ohatrino amin'io ny any malagasy amin'ny cours international any any amin'ny 0,3 no azontsika ny ain'olona mba 50 fa calculn'zareo tsy mety raha zavatra tsy hamon'olona le izy dia eto amilaza io alefatsika amin'ny vidéo misy gaz atola reto aloha andeha vidéo no gaz hitatsika amin'ny vidéo hitatsika vahoaka malagasy rehetra hitatsika mpanaraka fandarana francis gaz atolea reto misy elevan'zareo ndray gaz io zao raha fa manino tsy trandrahana sa atahorana androso ve toliara raha io trandrahana tsy afaka manapaka hazo trony toliara afaka iketsehana afaka andehanana anovana taxi io any andafy any afaka ovaina koa io raha tsika atao amin'ny ino anarantia jiramatsika io alefan'io gaz io fa maninona tsy atao tandremo ny expertanay ny teny anisan'ny gaz farany tsara indrindra na tsy hivarotra rahatsika anisan'ny gaz farany tsara indrindra eto ambony tany fa manino tsy atao sa atahorandroso va toliara zay zavatra tsika atahoranandroso ve toliara fa raha io vao mipetsaka zahay koa hiteno nareo fianaratrao tonga afa ty nareo taninareo tonga afa ty nareo atsirabe tonga afa ty dolo nareo satria ny am'izany fotoana zany ny énergie aty angambany na eto mafana na mamelo ino anaran'tya climatiseur anao na mandefa jiro anao na mandefa ino anao maximum mety ho 150 000 francs ky jiramana manahaka any a Dubai io tsy hen'olona any a Dubai ane zany mividy pétrole zany satria ananandrozo le izy ty gaz io hitanareo io mandeha nalefako teo averenindray ijerevantsika azy io gaz io fa manino tsy atao tonga de orinasa felo eto miasa iaby tsika iaby raiky fa alefaso koa vidéo mikasika ny pétrole tsy ndroniko ivoaka le ranao any ambany asaka fofona kely tsika raha misy fofona fofa za na ve dia ao anatin'izy e tsy aloha atao anatin'ny riana aloha ohatra finananao azy raisina tanana io zao hitatsika manino zao pétrole io tsy sandraha io be milanga io nao manino zao pétrole ty tsy sandraha io sa atahoranandroso ve Madagasikara aty zao za moa androany mbo tsy te hiresaka jirama satria auditiny jirama aty amin'ny côté ty avy amin'ny cour de compte côté fa androany tsika mbo tsy hitenany io fa amin'ny fotoa mamety atsika hitenany ka eto amin'ny teny fa manino tsy atao le izy satria business be mihitsiny ity carburant amin'ny jirama io zay ne mahatonga atsika potika io ary tamin'ny cour de compte farany teo mianikanikany amin'ny 800 millions d'ariary any non livré
non livré tsy livrena zany ary farany mikasika ny base de zao tsy tokony handeha zany base raha ny azo ny volany FMI satria azadinona fa misy étude impact environnemental social et social am'izao fotoana zao amin'io messi iny resaka messi donc zany misy manoana ny base misy tsy manoana ny base tsy tokony hietsika mihitsy ny société base fa raha vao mietsika société base tonga de tsy mety zany zavatra zany atsia FMI teny tsy omenay io vola io raha tsy mipetraka io resaka tsy atao environnemental fotsiny fa misy koa resaka social de eto moa fa nandefa taratasy any amin'ny tompony andraikitra aiza le décret tokony fa mivoaka zany reny décret reny ary de za koa ifandray amin'ny FMI akaiky tsara amin'ty raha ty satria tsy tokony hanomboka hiasa zareo satria misy problème social io zavatra ary tsy voava milaza an'izay anao ndre matao solomba mavoaka fa ty le izy omeko anao ndray koa ty le izy sao de ataonareo hoe miteniteny foana sy teny ty le izy raha mandalo ministère de l'environnement sy raha mandalo aniny bord de la mer misy ny birao ny Bastiliara iny tenanay olo maro biby maro ny mitady asa tanora milaza ny tsy maradalàna ho anao teo io zay aona ny fahitanao ny fizarazaran-kevitsy ny olo hoe resaka fitadiavana asa ny tena zava-dehibe amin'olo fa tsy le resaka teneninao hoe environnement manao kokoa ny fahitanao zay io manko misy jery lavitra inaniky zao tsika vitany ngay rajoely nampahantra ny malagasy tsika zany ma voalohany indrindra ny fahantsana ka izay zavatra zay lafa hainao mahantra tsy manao soa tsy afaka mandeha fa resaka asa aloha de fa miteny aminareo reo olo reo avao ivadika mibazo za masa miteny le olo ie olo milahadatsy reo avao ivadika mibazo tsao resaky à 160 tonnes zay no lazainy zareo tao cahier de charge de nous 20 des eo entre 160 tonnes va 90 tonnes aia izy any tsika andahendre zao asa zao fitaona tous les 10 minutes na ianao akory DG tous les 10 minutes io fa tsy hoe rehefa ao sambony tous les 10 minutes sambony tsy mijano zao fa misy raha arainy ao anatin'izay zavatra zay fa fombafomba fotsiny te handaigna vaoaka malagasy fa za namaky io ny azo atao hoe raha sa izy andesiny étude d'impact environnemental io zao olobe iaby tatana ito olobe tsy voavily reny nanontany aia cahier de charge mbo manao azy zahay ndray cahier de charge mbo manao azy hoy rozy satria saky miteny manahaka an'izao Francis namana Francis tonga de miova cahier de charge ovainjareo foana manino moa tsy ateneny eto fa raha voateneny eto io cahier de charge zay no étude d'impact environnemental et social am'izao fotoana zao tonga de miteny olo reo ajanonareo ny fandehanizy ty anzay matoa député de zao voalaza ao anatin'ny cahier de charge na ny ty raha volaniny ty ny impact ratsy aterakin'io fa voalaza ao anatin'ity koa ny fampihenana na ny mesure de mitigation na ny atténuation ny vokadratsy aterakin'io zavatra aiza ho aiza ny tena hoe fahitanao azy le tena hoe vokadratsy fa tsy miconty mihitsy zany le mesure ny nanao azy mako de natao rezo tamin'ny teny anglais le izy de zao soa te ohatran'izao fomba ny tena high risk hay zao raha faratapony risque zao fa haitsika raha fa tsy azo iala hataonao akory moa baobaby 3 tao ty ilanao azy de hoy zareo hoe hamboly rozy ka ie hiay 3 tao etoy zay zao ty valiny tamin'iny hoe nametsaka an'io rozy hoe de hamboly rozy raha misy raha fa tsy mety fa nyteneny hoe rano ambany ao hina zao mana problème aby rano olo aby ka raha tsy misy rano tanaty io maina halandrozy rano 120 mètres cube 120 mètres 500 mètres cube par heure
miteny am'izay rozy manino ranonay ty ro alanareo zahay tsy angalaky raha rano baka roa iny fa rano tsy mana solution rozy tsy ho lany eo izy anatin'ny 30 ans anao mangalaka 500 mètres cube par heure fois firy zany raha ny fanazavana zay atao député de hoe ato amin'ny nappe phréatique tsy tolony fa ato amin'ny aquifère zany hoe le ambany ny nappe no halainy ka iny mako le farana ambany iny io réserve tsy miampy io zany fanamen'andriamanitra atsika hoe io ty hainareo rehefa misy problème nareo ia mangalaky tsy miampy fa nappe phréatique miampy rehefa misy ora samy hafa ane zany raha landrozy toy zany raha fa very mandrak'izay zavatra tsy azo atao mihitsy zavatra ataonjareo fa jeu de mots no alefany amin'ny vahoaka malagasy manome jeu de mots fotsiny izy zany mba hahatonga atsika hoe ainy koa ia zany tahaka an'toy zao rano raha vosotroky toy fa mihena sotroky toy fa mihena tsy miteraky sasa tahaka an'izay koa le rano ampiasainao hoe rano halainy zareo fa za miteny raha misy zavatra manjo atsika any na afaky 10 tao na afaky 30 tao na afaky 100 ans na afaky 1000 ans ka dinoinareo ty anaranay ty ingahy andry ny radio nanao an'io sy DG io nanao an'io fotoana manaraka ho ny anaranao anatin'izay resakinao zay zay mato solombam-bahoaka laza teo hoe lafa miova ny fitondram-panjakana dia mety miova janona ny base tuliara ny ay ny fantanina manitikitikay hoe ho anao manokana Andriamatoa sy teny mbola manana ambition ho filohan'ny république avy Andriamatoa sy teny Rajelazony non ny projet koa procès de société koa mbo ao ary zaho mpanohitsy izahay mpanohitsy de miomana haka fitondrana fa ny apetraky président premier ministre président sénat président ny raha iny mbola dinihinay miaraka amin'ny fanoherana iny zavatra Andriamatoa sy teny Rajelazony ndraiky te hiarahabanao aho amin'ny nahalany faharoa azafady nahalany faharoa anao ny président ny Union africaine de judo Andriamatoa sy teny Rajelazony ndraiky azo heverina ve nisia ny taniketsany judo salamy taloha raha mijery ny performance ny mpanao judo dia Ramatoa Laura Rasoanaivo no any sisa hita mamirapiratsy eo amin'ny sehatra afrikana taloha antsika nefa nanana zany antsoinao hoe poponina na Elie Norbert tsy laza andreo judoka tatoato ohatrany fifanjisian-javatra ve hoe président ny Union africaine judo no nefa ohatrany tsy de hita zay ray zay faharoa resaka fotodrafitrasa premier mandanao iny fa azo heverina ve nisian'izay amin'ity deuxième mandanao bon tonga de any amin'ny fotodrafitrasa angamba no sisika teny zaho sy teny Rajelazony ny aiko dia mbola manambara eto androany fa raha misy olo mamotoka ny judo eto Madagasikara de ny mpitondra satria ampidirindrareo resaka politique aiza kosa hoe misy olo omeo tany fotsiny zahay tsy omeny fanjakana tany zahay hanangananay dojo national fefa vonao ny vola ary nanampy koa ny ambassadeur ny Japon amin'ny alalan'ny gouvernement japonais tonga eto Madagasikara tompoko ny matériel rehetra hanamboaran'io dojo io sy fitaovana ampiasaina salle de musculation tout complet fa tsy omenareo tany zay tsy amea tany tsy amea tany ka ino miracle tena atao koa namina Francis hamboariko amin'ny paradis any dojo zao sa hamboariko amin'ny riekirena fa tsy hamboariko amin'ny tany zahay tsy omea tany ny any football fa nandany 77 millions de dollars mbola tsy nahazo fakatoavana mbola andania jala nanovana iny ny any judo tsy mila dralanareo na raiky tsy mila nariary fa ameo tany avao zahay ameo tany avao zahay de atsanganay
hatramy fanjakany japonais fa nanome fitaovana koa fa complet ka ino moa tiana ataoko am'izany namana francis fa rapitso de rapitso ihany miteny zareo io tany tonga de atsangana le temple judo à Madagascar zara zao ty président ny union africain de judo ina mba zay sy tany ataony fanjakana na nitsena tsisy gouvernement nitsena entraîneur misy gouvernement nitsena azy mampalahelo miresaka mampalahelo resaka zay avao anao anjavatoa filoha tadidiko tamin'ny fiverenanao tamin'ny volany voalohany iny nisy fitsenana mangotsokotsoka zay ataotsika amtoy ohatrany tsy nisy ino mety moa ny antony mbo anatiny tena fisaonany anetsika misy olona marary misy olona maty tamin'ity raha ty de tsy tiako mampitambatra an'izany zavatra zany ao anazy za tsy karazan'olona ty oeraoera fa amin'ny fotoa mahamety azy satria atoatoko ao candidat ny zone 7 comité olympique africain de mety ahiny vaovao mahafalitsika amin'ny 14-15 eo fa tsy maintsy ho lany avaoko tenako ao anatin'izay zavatra zay anjamato député vadika resaka politika rano raitsika amin'ny aiza ho aiza ny firesakina eo mifanoherana amin'izao fotoana zao ya la raha iresaka mombany fanoherana atsika firaisakina tena mijoro tsara mihitsy ary zahay dimy rahalahy mianaka manamafy an'izay fiarahana izay zahay dimy rahalahy miaraka ao président Marc Ravalomanana, président Paraina, président Rivoa, président Baba de président Sitine Radena Nyaiko. Ary zahay ara niantso vovonana hafa sy antoko politique hafa sy association hafa société civile hafa zay mitovy eritreritranay hitambatra ka amin'io tsy misy pitariky io fa vision itovizany le izy hampitambarana ny hery ny rehetra zany mitambatra contre any zavatra tsy mety ataon'ny fitorana io tsy contre ao personne hoe ingarajoelana zany tsy zany fa le zavatra apetraka mahatonga atsika mahantra mahatonga atsika zahony misy zaza maro mpieko écolazy reny mianatsy any andafy reny tany andafa miona am'zareo de tena ny fonafona re zahay président Siteny fa tsy verina ny Madagascar atso nefa alisany contrat ny signevan'zareo tsy maintsy miverina ty Madagascar miasa ty aloha farafaratsy mahavita telo taona de akory atao za komba mahatsapa le situation eto mihitsy na resaka insécurité anaty tranao anao vonoan'olo miboaka anao vonoan'olo areto ao de mbola miantso atsika mpitandro filaminana re azandrasana re tompoko ohatrany tamatavy vo ietsika atsika tokony zavatra atao tamatavy anelakelany tanàna rehetra re tokony misy gendarme miaramila le force mix am'izao fotoana zao fa tsy andrasana am'zany betsaka nay ny vaovao tsy mivoaka na eto atila misy von'olona misy tranovaky misy fangalara betsaka zavatra na eto atoliara vily zany zavatra zany fa aleo mihitsiny de nyzao misoroka io reny poste avancé reny afaka fampiasaitsika sasany moa fa nampiasany sasany mbola tsy niasa fa ezaka koa moa isinan'zay fefy zay anjamatoa solombavam-bahoaka mandeha de mandeha amin'ny feo fa anjamatoa filohan'ny république am'izao fotoana zao dia hibriguer fomba fiteny moa zany hoe hianjanja hilatsaky ndraiky fahatelo mandat fahatelo na de tsy ao anatin'ny lalam-panorenana fa de hanova hanao amendement ny resaka constitution aiza ho aiza ny resaka fanoherana am'izay raha ohatraka hoe antika tateraka izay fanirina anzay matoa filohan'ny république mbola resaka mandeha fa tsy confirmé fa zay ny resaka mandeha aiza ho aiza ny fahitanao anzay anzay matoa za aloha tena tonga de ambarako mivoaka malagasy rehetra zaho sy tena rendrena solo ny aiko sady solombavam-bahoaka no vice président ao amin'ny antemera-pirenena
sady koa lehibe ny fanokerana ao amin'ny temera-pirenena raha vo misangasanga hanovana an'izany lalam-panorenana izany dia mijoro ny tenako hanohitra an'izany ka hanao ino nareo président manohitra zao ne hatrany amin'ny miavatoro fa mijoro inona tsy natao any cité za mandeha manofa hélicoptère amin'olona miaingana hiverina ny Antananarivo zay fa mikatona le société-n'olona ary tena mikatona tanteraka hatramin'ny androany za manofa avion tonga de mitomany le tompony avion iny hoe hakatona société-nay fa averina volanao cité za andeha era Madagascar tonga de miala amin'ny comptoir de n'olona rehetra fa mijoro foana cité rarerasony jusqu'androany manohitra an'izay zavatra zay satria na tiana na tsy tiana ny forsa ihany ane no mba miaro zao fa laha ny vahoaka malagasy antaninao non fa tena leo tanteraka amin'ity fantrana zay misy eto Madagasikara ity fa forsina no atao na amin'ny resaka élection fa zany tsy midika hoe ilaviletina cité zany tsy midika hoe anina moa ty hokivy cité ijoroko zany toko tsy azo atao zany mandeha de mandeha koa ny resaka ny fisian'ny remaniement amin'ny gouvernement tatoato zay voaka an-gazety ny resaka mandeha de hoe mety resaka ny firesakina moa tsika ty hoe mety misy olona avy amin'ny firesakina alaina ampidirina ao anatin'ny gouvernement tako manao akory ny fahitany anzay atao cité-ny an'izay zaho aloha tsisy zany resaka zany sako milaza fa resaka mandeha fotsiny le resaka iny tsy misy io le resaka hoe olo mifiraisakina ampidirina amin'ny gouvernement nanano tsy marina fa kosa raha mahatsapa ingay André Rajoelina latsaka katerena firenena ka miantsony rehetra ina ny atao latabatra boribory no atao hafa ny fipetsara latabatra boribory za tsy miresaka seza eto fa impiry moa zahay fa miteny hoe mianto mapotika ny lalany io ane de volany fery de tahaka an'izay hoe raha misy latabatra boribory de zany zavatra teneny koa avereno le fer alao ty zavatra ty avereno tamin'ny endriny taloha le lavanilo sokafina resaka exportation na crabe aleo jerena iny zavatra nampandehany ramady teo iny iverenana reny zavatra reny fanarenana nyty firenena ty avy alao ny andao mboatra avy alao ny dépense tsy mitondra vokatsoa amin'ny ina moa na ty amin'ny vahoaka malagasy irrigation no tokony atao tsika zany zavatra hoetiko raha misy latabatra boribory fa tsy teny tsy miresaka latabatra boribory tsy azo verina hoe raha ataoka hoe misy zay latabatra boribory zay zay matao député tsy azo zay verina avao hoe mety hisy partage eo hoe bon nareo mpanohitsy atoy ny zahay atoy azo eritreretina avao zay isika tsy miresaka partage fa isika ahoana ny anavotana ny vahoaka malagasy ahoana ny anarenana ireo lalapotika reo ahoana ny anarenana ny lavanily ahoana ny anarenana ny era Madagasikara ahoana ny anarenana ny jirama zany no mahamay any cité cité tsy mila toerana averiko cité tsy mila toerana fa ny mahamay ahoana ny fomba atao anarenana ny jirama anarenana ny era Madagasikara anarenana ny exportation rehetra na lavanily na crabe io na produit de mer io na iny ahoana zany reo zavatra reo na pot de cap to zany mamay ahoana ny anarenana ny fampianarana eto Madagasikara ahoana ny anarenana ny fahasalamam-bahoaka zany mamay za tsy mandray anjara amin'ny hoe cité natao zao non tsy manao zany ao anatin'izay latabatra boribory zay avao de laha ohatsy ka misy zaza anao hoe tsika zahay tsy hiditra anatin'izay resaka mety zaho tsy militsy fa ny fantaniako hoe apetsaka nareo ny iva ty feuille de route hoe atao zao jirama atao zao ny ino
fa ny fanotanena dia hoe le mbola olo reo avao zany mitantana an'le raha ohatsa ko hoe fa misy feuille de route mipetraka tsara za miteny ahy fa tsy teny raika avao a no mpitarika politika eto Madagasikara ny ahy zany ny adiko de reo ataotsika mazava tsara hoe resaka décentralisation zay voalaza ao amin'ny lalam-panorenana zany décentralisation zany raha vao mipetraka tonga de miarina ty firenena ty ary fa manomboka tenenina io ary za sy teny Randriana Solo ny aiko no nandeha nanao an'io campagne n'io décentralisation voalohany tsisy afaka hitena zany tsika rehetra zany na tonga ny Ngahandry Radio nanao an'iny décentralisation émergente moa tenenina iny satria mafy be le campagne ko tao anatin'le izy ary za tsy miala amin'ny décentralisation ka na io misy mitena décentralisation fédéralisation ninina zavatra zaitsika rehefa averina amin'ny vahoaka avao ny fahefana rehefa ny fidiram-bola ao a mipetraka tsara zay ny zavatra ilaiko iny koa mihoatra an'izany raha reo zavatra reo mipetraka daholo zao manao retraite politique betsaka zavatra hafa tiako atao anzao atao sy teny mandeha fotoana asa ameko 10 minutes anao amezatsika betsaka loatra ny débatsika androany teninao ny teny farany misaotra betraka namana Francis misaotra betraka ny technicien koa misaotra betsaka nareo mpanaraka ny fandaharany plateau-ny Francis ty manerana Madagasikara raha manerana ny tontolo zao zavatra ambarako aloha voalohany indrindra fa ho tonga koa amin'ny alakamisy na zoma le cyclone na eto de mba miangavy atsika rehetra mipetraka ambanibany any reny mba hiverina ty ambonimbony ndray koa de ambarako eto ty cyclone ty tsy resaka politique ataotsika tongotra miara-mamindra tana miara-mandray avelao ny politique aria ifandray tana anavotatsika anreto vahoaka atsika eto Toliara reto zany manaraka zany de sao resaka base Toliara raha misy zavatra anenenana narina any aza dinona fa izany ingay andry ny radio zany no nanapa-kevitra aza dinona zay izany andry ny rina radio izany no nanapa-kevitra anio miaraka amin'ny DG ny base Toliara ary makahery atsika vaoaka Toliara aho indrindra fa isika manoatra ny base fa iny rapport ny cour de compte azo atao de azo atao ny mampijanona an'io amin'ny fotoana tsy maheo aningahy andriny radio zavatra anankiray fa maninona reo gaz reo zay eto tonga de fa azo alefa fa maninona no tsy trandraha maninona pétrole io no trandraha maninona volamena io tsy atao ara-dalàna fitranjahana azy sy ny vatosoa eto maninona i sakoa io tsy trandraha maninona sima io tsy trandraha fa maninona zavatra amono anay ty no trandraha de akinitsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra sorato zay koa ny masaka androany izay niarahana tamin'ny solombavambahoaka sady vice président ny assemblée nationale andriamatao cité ny Randriana Solo miaiky izay anateranay ny fisaorana lehibe nanaiky ho vahininay teto manantena zay fa isy vahiny manaraka koa ho raisinay eto veloma tokolahy veloma tokolahy sorato